Ty aloha zany a dia anova ny fomba fijerin'izao tontolo izao any vehivavy malagasy voalohany indrindra satria ireo vehivavy malagasy ireo zany a hatramin'izay zany a dia ohatrany hoe tsy misongadina foana fa zao satria be dia be zany na ireo mpitsara ireo fotsiny ary dia manerana ny vazantany efatra dia ireo mpitsara ireo zany amin'izao fotoana izao dia malala hoe aiva izany vehivavy malagasy zany a afaka mifaninana tsara misehatra iraisam-pirenena, aiva izany vehivavy malagasy zany a manam-pahaizana ary aiva izany vehivavy malagasy zany a afaka miendrika ny hofitaratra aty Afrika zany. Dia amin'izao fotoana izao zany ireo vehivavy malagasy rehetra dia tokony ho fiertsika vehivavy malagasy na inona sehatr'asa misy atsika na inona sehatr'asa misy atsika na mpahandro sakafo na mpanao gazety na mpitatana orinasa na mpikarakara tokantrano a dia tsy ho anahy rery ty fandreseny ty fa ho atsika vehivavy malagasy rehetra ty fandreseny ty hoe afaka no voalohantsika eo anatrehan'izao tontolo izao a ary aty amin'ny continente africaine zany a dia mitsangana aza monsieur laisser intimider amin'ny zavatra hafa ntsony fa mendrika ny vehivavy malagasy ary tena manamaha izy azy. Raha ho anahy manokana indray a dia anisan'ny tena mahafaly azy zany hoe tena niady rery ahako ny tany nandritra ny herinandro a ary tena nanao izay ho afaka mihitsy a nandritra ny fanomanana nefa dia izao tafavoaka voalohany izao afaka nitondra avo ny amboaran'ny Madagasikara. Ny sehatr'asa misy anahy dia ny sehatry ny fampianarana, ny fampianarana ankizy kely ao amin'ny sekoly friskety manomboka amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 12 taona ary misy manerana Madagasikara ny sekoly friskety. Eo ihany koa ny UPRIM izay mitaiza tanora ka anisan'ny hoe tena fierté an'ny mpianatra sy ray aman-dren'ny mpianatra zany hoe ny olona mitantana ny sekoly izay ianarany a dia olona afaka mifaninana misehatra iraisam-pirenena izay azon'izy ireo atao fitaratra tsara ho an'ny zanany a ary ho an'ny tena manokana amin'ny sehatr'asa izay misy azy ao aoriana.